narantsika teo iny moa ny hevitra zay mety ny mpahitoekarena Valery Ramakavelo manoloana indrindra ny fiatrekan'ny valanaretina pesta eo amin'ny sihatry ny toekarena. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra hatramin'ny androany teo kosa dia tafakatra 570 ireo matin'ny pesta ary 720 sy 300 ireo marary ahiany voan'ity aretina ity manerana ny Madagasikara. Niakatra ihany koa ireo distrika tratran'ity valanaretina ity satria dia efa 820 izany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany olona 570 hatreto no matin'ny pesta manerana ny Madagasikara ary miisa 720 sy 300 no ahiana voan'ny pesta ka ny 750 no mbola manohy ny fitsabony raha toa ka efa nahazo fanafody sy efa sitrana ny 320. Tafiakatra 20 kosa ny distrika voakasiky ny pesta tao anatin'izay 40 herinandro ny partahany teto Madagasikara izay. Ny fanatonana mpitsabo ara-potoana, ny fandraisana tanana ny marary ara-potoana no isan'ny misoroka ihany koa ny fahafatesana teraky ny valanaretina pesta. Ho an'ny eto Antananarivo, afaka manao fitiliana sy mandray an-tanana ny marary ny etsy ampasan'ny malo, Ambohipo, Andohalo ary Ambohitsoa ho an'ny boriboritany faharoa, Antanimena kosa ho an'ny boriboritany fahatelo, Anosipatrana, Mahamasina ho an'ny boriboritany fahaefatra, Analamahitsy, Amboniloha ho an'ny boriboritany fahadimy ary Ambohidro sy Ambohimanarina ho an'ny boriboritany fahaenina. Ho an'ny boriboritany voalohany kosa dia ny fitoeram-pitsaboana Isotry Central, Isotry Annexe sy Tsaralalàna no natokana ho an'izany. Ahazo ambulance iray avy ihany koa ny boriboritany enina eto Antananarivo sy ny any Toamasina vokatry ny fiarahamiasa ny USAID sy ny UNICEF amin'ny fitondram-panjakana hitaterana faran'izay aingana ireo olona ahiana voan'ny pesta eny amin'ireo toby-pahasalamana.